Miarahaba antsika rehetra manaraka ny fandarana Zarahay Mahasoa. Ity fandarana ity dia vokarin'ny hetsika asa ho an'i Madagasikara. Ny nanomana sy manolotra dia Dr Jean-Luc Rabelormisy ary fiaraha-miasa ifanaovana amin'ny AZ Radio Television FM 101.3. Ny fandarana izay ataontsika omaly dia miresaka momba ny vatsim-pianarana makany Kanada ary natory tamin'izany ny paikady na ny dingana arahana hitadiavana vatsim-pianarana, dia nanome modely aho izany amin'ny fidirana mivantana fitadiavana vatsim-pianarana mivantana amin'ny Google. Androany indray kosa ny ataontsika dia hanome indray ahako adresy izay ahafahanareo mitady vatsim-pianarana, dia lisitra vatsim-pianarana ihany koa izay misy amin'ireo anjerimanontolo any Kanada, ka hatramin'izao aloha izany dia mbola mifantoka amin'ireo izay haka lisansa isika. Ialana tsiny ho anareo izay maka maîtrise na doctorat fa mbola ho avy ihany isika, fa tavela eto amin'ity lisansa ity satria be dia be izany ny taratasy voaraiko momba an'io lisansa io, hoe aiza ny misy vatsim-pianarana, dia izay izany no ataontsika aloha izao dia rehefa vita izay dia miditra indray isika any amin'ny maîtrise sy doctorat. Toy ny mahazatra dia hovaliana ny fanontaniana izay voaray, be dia be moa ilay izy ka tsy voavaly indray mandeha araka ny resahako matetika. Dia misaotra antsika amin'ny faharetana amin'ny fiandrasana ny valiny. Ity izany dia avy amin'ny TR, Ramose TR. Maniry hianatra any ivelany, firenena amin'ny teny frantsay na anglisy ahako, manana diplôme maîtrise en sciences économiques sady efa miasa no mianatra misaotra mialoha. Ny fandaharantsika na ny omaly na ny androany marina fa miresaka momba ny lisansa ahako, fa ireo anjerimanontolo resahako ireo dia manome vatsim-pianarana ihany koa ho an'ny manao maîtrise, na moa izany efa manana maîtrise ho an'izay manao doctorat. Raha miresaka antsika amin'izany Kanada dia sady amin'ny teny frantsay no amin'ny teny anglisy, dia mety izany izay tianao andanana. Manasa anao ihany koa mba hijery ny fandarana natao, fandarana faharoa izay, dia fahatelo manazava manome tranokala izay ahafahanao mitady vatsim-pianarana avy hatrany. Fantana manaraka dia avy amin'ny WR avy aty Toamasina ihany. Raha tianao farmers azafady dia tokony inona no sampam-pianarana afaka andraisako bourse momba izany, misaotra indrindra. Io izany dia zavatra roa no azoko tenenina. Afaka mijery sampam-pianarana ianao izay misy bourse, fa tsy voatery izay indray nefa ny tianao. Ka ny hany ny sosokevitra dia fantaro mihitsy ny sampam-pianarana ilaina raha dia ho farmers, dia ho mpamboly sy mpiompy. Ireo koa nefa tsy voatery hiaraka raha ohatra ka aty ivelany. Misy fambolena fotsiny dia misy fiompiana fotsiny. Dia anjaranao no mifidy dia arao ny fandarana izay novokarina omaly, fandarana fahafito azafady omaly, arao iny dia tanterao ilay toromarika ao, dia afaka manampy anao izay ahitanao vatsim-pianarana. Ny manaraka dia avy amin'ny JRJ. Ny azo moa izany efa ilay fandarana efa natao, programa natao tamin'ny faha-efatra ny volana Jiona no antaniny, fa fanampin'izay nefa dia miteny izy hoe resaka vatsim-pianarana ve no resahana? Ie, dia mbola misokatra ve ny inscription-ndreo vatsim-pianarana ireo raha toa ka misy. Izay ilay tapany faharoa izay no valiko, ny inscription ny vatsim-pianarana dia miovaova araka ny vatsim-pianarana izay misy, ary isika izany tsy manome vatsim-pianarana fa isika manoro ny fomba fitadiavana azy.
Ny fariteny nomena ny JRG zany dia tsotra be, misy foana ny vatsim-pianarana. Mety lany efa mikatona ny fametrahana fangatahana ho an'ny anankiray fa misy anankiray mipoitra foana. Dia anjarantsika indray zany no mitady any amin'ny Google na manontany mpampianatra izay efa mifanerasera amintsika na mety efa nahazo vatsim-pianarana tany ivelany, izy afaka manoro antsika hoe aria no ahitanao vatsim-pianarana. Fa le paikady atolotra eto dia efa azoko antoka fa manampy anao ary ny vatsim-pianarana izay atolotsika zany raha mahita isika, rehefa mahita moa zany ary mahita moa zany misy fa tsy araka moa no manao azy eto, dia jerenao fotsiny ireny le vatsim-pianarana ireny misy foana dia ny daty fotoana fotsiny samihafa dia anjaranao manapa-kevitra ny angataka na tsy angataka. Izay zany aloha ny famarina fanontaniana androany, fa dia hiroso avy hatrany amin'ny fandarana isika. Dia ny fandarana faha 7 miresaka ny vatsim-pianarana ho an'ny Kanada ho anareo izay haka lisansa. Misy toerana roa zany izay atolotra anareo ahafahanareo mitady vatsim-pianarana. Fomba iray no nataontsika omaly, fomba iray mitady amin'ny Google dia nanome modely androany indray zany dia fomba iray mampiasa mpanera vatsim-pianarana izay manana tranokala izy amin'ny internet. Dia misy anankiroa adresy omeko anareo. Ity famelabelarana ity moa zany dia efa voapetraka ao amin'ilay Facebook group Zarahay Mahasoa fandarana faha 8. Ka azonareo atao zany sady manaraka amin'ny fanazavako ny to dia mijery ihany koa ilay tahiry-kevitra, ilay rakotsoratra ny fandarana izay natao am-bava. Ka ny voalohany amin'io zany dia resahako ireo tranokala azo hitadiavana vatsim-pianarana ianarana any Kanada. Le omaly zany fandarana faha 7 nataontsika dia modely miainga amin'ny fitadiavana anjerimanontolo. Dia avy eo rehefa hita ilay anjerimanontolo dia ao amin'izay tsika mitady ilay vatsim-pianarana. Ny androany indray zany fomba fiady paikady manaraka faharoa indray dia izao: tonga dia ilay tranokala mpanera vatsim-pianarana no hidirina. Be dia be ny tranokala mpanera vatsim-pianarana dia ireny tonga dia hidirina dia tadiavina hoe hianatra any Kanada, dia jerena daholo izay tolotra misy ao. Anankiroa zany izy ity, ny anankiray amin'ny teny frantsay satria moa zany Kanada misy amin'ny teny frantsay dia misy amin'ny teny anglisy. Ny anankiray zany amin'ny teny frantsay, io le hoe Canada teboka CA FR, www.canada-ca.fr. Alohan'le FR dia misy le tsipika mandry. Izay zany ny teny frantsay. Io zany dia Canada bourse extérieure, bourse d'étude. Ny anankiray amin'ny teny anglisy indray dia avy amin'ilay uscollegeinternational.com, uscollegeinternational.com. Io koa zany dia mpanera izay afaka manoro ny toerana rehetra izay misy vatsim-pianarana maneran-tany. Ireo roa ireo zany no atolotra anareo. Anisan'ny fomba azo atao hitadiavana vatsim-pianarana ny miditra mivantana avy amin'ny mpanera vatsim-pianarana. Le nataontsika omaly tsy miditra mifandray amin'ny mpanera antsika fa isika mihitsy atao dia manao ilay fikarohana amin'ny alalan'ny fitadiavana ilay anjerimanontolo izay tiana ianarana. Dia avy eo indray tadiavina anatin'ny anjerimanontolo amin'ny tranokala zany ny adresy misy ny ahitantsika zany. Rehefa azontsika zany ilay tranokala dia ao amin'izay tsika zany no mitady hoe vatsim-pianarana any Kanada, any amin'ny faritany izao na faritany izao. Ireo zany fomba roa azontsika ampiasaina: ilay fomba fitadiavana mampiasa amin'ny mpanera vatsim-pianarana iray teny frantsay izay hitanareo ao ny adresy efa miditra amin'ny Facebook nareo, dia anankiray teny anglisy. Reto avy zany misy santionana vatsim-pianarana ho anareo izay haka lisansa. Santionana vatsim-pianarana ho anareo izay haka lisansa miainga ihany koa zany amin'ny anjerimanontolo, programa misy ao amin'ilay anjerimanontolo. Misy zany ilay antsoina hoe Campus Saint-Jean, University of Alberta, Edmonton, Alberta. Any Alberta zany misy an'ity anjerimanontolo ity.
Campus Saint-Jean University of Alberta. Dia manome vatsim-pianarana izy vao mangataka hianatra fotsiny zany dia tafiditra anatin'ny kilasy ny mpianatra mitady vatsim-pianarana. Fa misy vatsim-pianarana hafa koa zany omeny dia lay voalohany ohatra dia misy International Entrance Leadership Scholarship. Io zany le anao vao miditra dia $5,000 zany no omeny anao amin'io. Dia misy indray zany lay miara-miasa mifangaro ao indray zany hoe ilay anjery manontolo manome vatsim-pianarana zany amin'ny fiarah-miasa amin'ny olona ety ivelany. Dia io zany le antsoina University of Alberta Centenary Scholarship. Fankalazana fahazatoana zany an'ilay anjery manontolo dia manome vatsim-pianarana izy dia miainga avy amin'ny $4,000 indray vatsim-pianarana io no miakatra arakaraka ny manao an'ilay mpanome vola ahazoana vatsim-pianarana. Dia ao amin'io zany raha miditra nareo amin'ilay Facebook io dia hitanareo ao Leroy fa napetraka ao Leroy dia tsindrianareo fotsiny Leroy dia hitanareo daholo ny antsipiriany zany. Anjery manontolo anankiray koa dia ao amin'ilay Carleton University Entrance Scholarships for International Students. Dia io zany dia natao eo amin'ny 4,000 hatramin'ny 8,000 ny vatsim-pianarana azo, ary natao an'ny mpianatra misongadina, izany hoe mpianatra izay mahafehy ny 800 ny fepetra azahoana ilay vatsim-pianarana. Efa noresantsika teto ihany koa dia anankiray manaraka aty ilay Lester B. Pearson International Scholarship Program at University of Toronto. Io moa zany dia vatsim-pianarana manokana any Toronto indray, vatsim-pianarana manokana ho an'ny olona izay manana fahaiza-manao manokana, olona izay mahay koa azonao tsara tamin'ny fianarana tao, olona mpamorona créativité, manana toezana mpamorona, famoronana, ary olona mandray anjara amin'ny fitarihana na leadership tany an-tsekoly, ary rehefa tsy tany an-tsekoly izy dia amin'ny ivelan'ny fiainanao andavanandro any inona ny fandraisana anjara nataonao amin'izany hoe haitarika izany. Ny fametrahana fangatahana amin'io moa zany dia amin'ny 28 volana Novambra ny fotoana farany andraisana fangatahana. Misy indray zany avy amin'ny fikambanana indray ity anjery manontolo ho an'izay manao lisansa fotsiny F.A. Davis Nursing Scholarships. F.A. Davis Nursing Scholarship araka izany anarana izany moa dia natokana ho an'ireo izay manao mianatra ambany mpitsabo mpanampy io vatsim-pianarana anankiray io, ary $1,000 ilay izy. Hamburg College International Undergraduate Scholarship. Hamburg College International Undergraduate Scholarship io indray zany dia vatsim-pianarana miorina amin'ny mombamomba n'ilay mpianatra, naoty mombamomba n'ilay mpianatra, CV io taratasy avy amin'ny olona mahalala azy sy ny sisa, ary ny toe-bolany. Le Hamburg io zany manome vatsim-pianarana izy fa izay no lanjalanjainy ahafahany mamatotra ohatrinona zany vola azo omenanao. Zao ny vatsim-pianarana omen'ity le Hamburg ity aloha dia sorona fa tsy feno, fa rehefa atambatambatra ilay vatsim-pianarana, satria misy koa zany ilay vatsim-pianarana madinidinika izay tadiavinao, izay mety hitanao rehefa tonga amin'ny anjery manontolo anao. Fa le Hamburg College ity zany dia rehefa atambatambatra zany ny karazana vatsim-pianarana omeny ao dia afaka mahazo hatrany amin'ny $1,000 ianao amin'ny alalan'ny vatsim-pianarana zany. Ity moa zany ity Hamburg ity dia ny vola omeny dia eo amin'ny $500 hatramin'ny $7,000. Zay zany ny vola omeny amin'ny Hamburg College International Undergraduate Scholarship. Ny manaraka indray dia omeny Queen's University Admission Award. Queen's University Admission Award io indray zany dia vatsim-pianarana izay vao miditra ao anao zany dia efa tafiditra anatin'ilay sokajy ny azo dinihana ny andraisanao an'ilay azahoanao an'ilay vatsim-pianarana. Izay indray zany ny fomba fiady zareo eto amin'ity ilay
vatsim-pianarana anankiray ity. Izany hoe isika mihitsy zany ilay Queen's University Admission Award io zany dia mijery izy ny fomba inona no mampiavaka antsika, mampiavaka mety fahaizana, mety talenta, mety naoty, izay mampiavaka anao zany dia azonao atambatambatra. Tsy feno zany ilay vatsim-pianarana io fa misy karazany maro, dia azonao atambatambatra ireo vatsim-pianarana ireo dia azahoanao vola iantoana ny fianaranao amin'ny taona voalohany sy ny taona manaraka. Raha ity anankiray Queen's University Admission Award ity fotsiny, ny anankiray fotsiny zany dia ilay vatsim-pianarana misy zany dia $8,000 sy $7,000 hatramin'ny $7,000 amin'ny vola omena. Kanefa misy vatsim-pianarana hafa koa zany omena izay azonao angatahana hamelona an'ilay efa azonao taloha. Ity indray dia the University of British Columbia International Scholarships. University of British Columbia International Scholarships. Io indray zany dia misy fepetra maromaro tadiaviny fa manome vatsim-pianarana izy amin'ilay University of British Columbia International Scholarship. Ny azy zany ny zavatra ataony dia ianao zany mila mangataka aloha hianatra ao. Dia rehefa voaray mianatra ao amin'izay zany ianao, zay zany ilay mpianatra vao mahazo mangataka vatsim-pianarana ato amin'ity ilay anjerimanontolo ity. Dia misy karazany maromaro zany ny vatsim-pianarana izay azonao isafidianana. Dia misy zany ilay antsoina hoe Karen McLean International Leader Tomorrow Award. Dia io zany fa nahaizanao mampiseho fa ianao dia manana hay-tarika, izany hoe ianao mahay mitarika tsara, ianao mahay manam-pahaizana, anao tsara naoty, ianao dia mahay mifandray mavitrika amin'ny raharahan'ny mpianatra tany amin'ny ambaratonga faharoa sy fahatelo. Izany hoe chef de classe zany ianao tany na toerana ohatran'izany. Mila aseho zany izay amin'ilay taratasy manazava mombamomba ny tena. Ny vatsim-pianarana anankiray koa zany izay omena ao amin'ny University of British Columbia International Scholarship dia misy ilay hoe Donald A. Weirang International Student Award. Donald A. Weirang International Student Award. Io zany dia mpianatra avy amin'ny tany mahantra ihany na tany miady no omena vola amin'io karazana vatsim-pianarana anankiray. Ny olona izay tsy manam-bola ianarana na koa olona izay tsy misy mpanampy, zay zany no mahazo lohalarana amin'ity University of British Columbia International Scholarship ity. Ny feim-potoana farany fametrahana fangatahana dia ny voalohan'ny volana Desambra. Ny manaraka indray dia hoe University of Manitoba Scholarship, natao an'ny mpianatra rehetra io zany, na ny vao hiditra taona voalohany na ny efa ao ihany koa zany ireo olona izay haka lisansa. Izany hoe ampiasainy zany ilay University of Manitoba Scholarship ity zany, ny zavatra ataony dia tsy ny olona haka lisansa ihany fa hatrany amin'ny maîtrise fa mitovy ny fepetra takiny. Dia izay ilay fepetra takiny amin'ity ilay vatsim-pianarana ity zany dia hoe olona efa manana lisansa raha ohatra izy zany hanao maîtrise, fa ankoatran'izay koa dia olona nandray anjara amin'ny fampandrosoana ny fiarahamonina izay misy azy. Dia ny ilay vatsim-pianarana io moa zany dia natao handoavana saram-pianarana, saram-pivelomana, dia hanefana ihany koa ny fandahina rehetra ilaina amin'ny fipetrahana any. Dia ao koa zany efa nomeko ny adresy misy an'io vatsim-pianarana io. Ny vatsim-pianarana manaraka indray dia atolotry ny University of Saskatchewan Scholarships, Bursaries and Awards. Any amin'ny University of Saskatchewan zany ianao no mianatra, dia misy nomeko koa ny roy dia misy vatsim-pianarana vola omeny ho an'ny mpianatra vao miditra hianatra ao. Tsy feno ilay izy fa kosa vola azonao hanomboana sy azonao ampifadiana amin'ny vatsim-pianarana hafa izay angatahanao ihany koa ao amin'io anjerimanontolo io. Manaraka indray University of Alberta Undergraduate Scholarships. Io indray zany dia manome vatsim-pianarana koa zany University of Alberta Undergraduate Scholarship io
dia vatsim-pianarana ho an'izay mendrika sy manan-talenta ary ho an'olona manana ilay fahaiza-manao manokana. Dia marobe izany vatsim-pianarana azo angatahana sy atambatambatra ao amin'ity University of Alberta Undergraduate Scholarship ity. Betsaka. Dia misy karazany maro izany ilay izy. Dia nomeko moa izany ny roy izay ahafahanareo mandray mijery an'ireo vatsim-pianarana ireo. Manaraka University of Toronto dia misy ilay antsoina hoe Nelson Mandela Award ho an'ny mpianatra amin'ny taona fahatelo amin'ny fakana lisansa. Izany hoe ianao izany efa taona fahatelo amin'ny fakana lisansa. Tsy hoe namery taona intelo tsy izay fa taona fahatelo, misy taona voalohany, faharoa, fahatelo. Dia ny olona mahazo mangataka izany amin'ity vatsim-pianarana Nelson Mandela Award ity dia olona izay mandray anjara ihany koa ao anivon'ny fiarahamonina izay misy azy, ohatra ny amin'ny fokontany, olona mafana fo manao zavatra ho an'ny hafa. Izay izany izao no zavatra tadiavin'ny zareo indray raha ohatra ka any amin'ny University of Toronto Nelson Mandela Award. Io izany nataon'ny mpianatra rehetrarehetra fa ny izy izany efa any amin'ny taona fahatelo amin'ny fakana lisansa. Dia nomeko koa izany ny roy ahitanao an'izay vatsim-pianarana izay. Misy indray izany University of Toronto Lawrence S. Bloomberg Faculty of Nursing. Ity indray moa izany dia natokana ho an'ireo izay manao fianarana momba ny fitsaboana mpanampy, mpitsabo mpanampy ao amin'ny University of Toronto Lawrence Bloomberg Faculty of Nursing. Izay izany no misy an'ilay vatsim-pianarana io dia omeny amin'io roa io izany ny atsipirian'ny fomba rehetra azonao atao raha tia hangataka an'izany amin'ny vatsim-pianarana izany ianao. Dia manaraka indray izany dia University of York Entrance Award. University of York Entrance Award io indray dia tsy mila fangatahana manokana fa ilay fangatahana hianatra ao dia efa ampy. Izany hoe vatsim-pianarana tsy feno no omeny fa azo atambatambatra amin'ny vatsim-pianarana hafa io dia indrindra raha misy vatsim-pianarana omen'ilay anjerimanontolo izany izany hoe ianao izany mangataka hianatra ao dia rehefa voaray ianao izay ianao vao mangataka vatsim-pianarana. Ilay vatsim-pianarana angatahanao koa nefany azo ampivadiana amin'ny vatsim-pianarana hafa. Izany hoe misy vatsim-pianarana omen'ilay anjerimanontolo sy ny lalam-piofanana arahanao, fa misy koa izany sehatra ahafahanao miara-miasa mitady olona na sehatra ihany koa mitady orinasa izay hanome vatsim-pianarana manokana ho anao. Dia efa nomeko koa izany ilay adresy, soratako ao ilay izy dia ho hitanareo any amin'ny rakotsoratry ny feo izay alaina isaky ny fotoana anaovantsika ny fandarana. Ny manaraka indray dia avy any amin'ilay hoe Winnipeg President's Scholarship for World Leaders. Winnipeg President's Scholarship for World Leaders. Io indray izany dia natao an'ireo mpianatra izay hita fa mpitarika, manana fahaiza-manao na talenta manokana amin'ny fitariana. Dia vatsim-pianarana tsy feno fa ampahany ihany dia vola omeny dia eo amin'ny $5,300 hatramin'ny $10,000. Izay izany no ataon'ity ilay Winnipeg President's Scholarship for World Leaders ity. Izy izany dia mandray dia Winnipeg, ny tanjon'ilay Winnipeg dia fandraisana anjara amin'ny fanitarana ny mba hinday ny fivelarana izany an'ireo olona izay milaza azy izany fa olona efa manana talenta amin'ny fitariana, satria izay izany no omena an'ity vatsim-pianarana ity dia ny olona izay manana fahaiza-manao na talenta manokana amin'ny fitariana na talenta manokana ihany koa amin'ny fifiarahana miasa. Izay izany dia karazana vatsim-pianarana avy amin'ny université anankiray Winnipeg President's Scholarship for World Leaders. Raha bangona atao banky tokana izany dia maro ny vatsim-pianarana ho an'ireo izay hiditra lisansa. Nisy maromaro mantsy nanontany ahy, izay izao tsy mahalala olona mihitsy ahafahana hianarana tsisy mpiantoka izay raha tia hianatra any Kanada, ahoana ny ahitana vatsim-pianarana. Io izany no valiny teny fandaharantsika efa intelo izany izao iresahantsika manokana ho an'ny momba ny Kanada. Dia jerenareo fotsiny ao amin'ny Facebook group izany ny fandarana fahavalo ambin'ny folo
dia azonareo ny atsipiriany reto adresy ny anjerimanontolo izay notononiko teo reto. Dia mazava ho azy moa mihaino ny fanampin'ny fanazavana eto izany dia mazava ho azy fa miainga avy amin'ilay zavatra atolotra eto no mipetraka any amin'ny Facebook. Dia any indray izany nareo mahita an'ilay adresy ny roy misy ny vatsim-pianarana rehetrarehetra izay nolazaina teto. Raha ampitso izany isika dia hiezaka indray isika izany raha ampitso hiresaka manokana momba ny maîtrise sy doctorat amin'izay, satria efa niandry ela izany ireo namantsika, ireo havatsika izay te hanao doctorat na maîtrise any Canada. Raha feheziko izany dia azo atao ny mitady vatsim-pianarana amin'ny alalan'ny mpanera vatsim-pianarana dia nanome modely ahako misy roa izy eo, iray amin'ny teny frantsay, iray amin'ny teny anglisy. Dia ny faharoa dia nanome lisitra ahako izany vatsim-pianarana misy isaky ny université anjerimanontolo azafady amin'ny anjerimanontolo, ary azonao raisina ao amin'ilay Facebook group Zarahay Mahasoa ilay rakotsoratra any ity fandaharana ity. Ny ataoko izao izany dia fampatsiahivana fotsiny satria misy mandray naoty ianareo raha ny fahafantarako azy, dia reto avy izany ilay anaran'ireo ilay anjerimanontolo voaresaka teto: Campus Saint-Jean, Campus Saint-Jean, University of Alberta, Edmonton, Alberta. Ny anankiray indray Carleton University Entrance Scholarships for International Students. Ny anankiray indray dia Lester B. Pearson International Scholarship Program at University of Toronto. Lester B. Pearson International Scholarships Program at University of Toronto. At University of Toronto. Vatsim-pianarana feno. Misy indray ilay hoe F.A. Davis Nursing Scholarships, F.A. Davis Nursing Scholarships, natao ho an'ireo izay mianatra mpitsabo mpanampy dia misy hatrany amin'ny $1,000 izany no omeny, ary ny daty farany fametrahana fangatahana dia amin'ny 1 Oktobra isan-taona. Anjerimanontolo anankiray koa izay noteneniko teo dia Humber College International Undergraduate Scholarships, Humber College International Undergraduate Scholarship. Manaraka indray dia Queen's University Admission Award, Queen's University Admission Award, izay ao amin'ilay Queen's University moa izany no manolotra an'io $8,000 hatramin'ny $7,000 amin'ny volamena. University of British Columbia International Scholarships, University of British Columbia International Scholarships, io koa izany dia mitovy ihany amin'ny ankamaroan'ny anjerimanontolo ny azy, tonga dia misoratra anarana mianatra ianao izany voarahinao izay vao afaka mangataka vatsim-pianarana. Manaraka indray dia Queen's University Admission Award, iny efa nataontsika. The University of British Columbia International Scholarships efa vitantsika. Manaraka izany the University of Manitoba Scholarships, University of Manitoba Scholarship, University of Saskatchewan Scholarships. Zareo izany anjarana university daholo. Dia hoe University of Alberta Undergraduate Scholarship, izay ilay anankiray University of Alberta Undergraduate Scholarship. Manaraka University of Toronto, misy an'ilay hoe Nelson Mandela Award. Fa misy koa izany University of Toronto Lawrence and Bloomberg Faculty of Nursing, dia mbola vatsim-pianarana ihany koa izany io izay omena ho an'ireo izay manao mpitsabo mpanampy. Misy indray ny University of York Entrance Awards, University of York Entrance Award, tsy misy fangatahana tao amin'io any, fa rehefa miditra mianatra anao dia efa ampiterin'ny zareo amahazo amin'ny. Dia ny farany anaran'ny anjerimanontolo resahana teto dia Winnipeg President's Scholarship for World Leaders. Io moa izany mazava ho azy fa avy amin'ny Winnipeg, avy eo amin'ny Winnipeg fandaminana fitantananao izany no manolotra an'ilay vatsim-pianarana, dia eo amin'ny volamena izany dia eo anelanelan'ny $500 hatramin'ny $10,000. Izay izany no fandaharantsika androany, fa dia makasitraka sy mankatelina anareo tamin'ny fanarahana hatramin'ny farany. Ny hetsika asa ho an'i Madagasikara no namolavolina ny fandarana.
Docteur Jean-Luc Ravalory no nanomana sy nanolotra izany ary mankasitraka sy mankatelina anareo mpiaino mandrakariva toy izany ny koa ny teknisianina izay mandrohy mampita ny feo any amintsika. Ny fomba fandraisana ohatra amin'izao izany dia ao amin'ilay tarehim-boky Facebook group dia ny anaran'ilay Facebook group dia Zarahay Mahasoa, ao izany ny fomba ifandraisantsika. Dia misaotra indrindra tompoko dia mirary antsika rehetra ahita fahombiazana amin'izay atao samy tain'Andriamanitra mankasitraka koa ny teknisianina izay nampifandray antsika. Misaotra tompoko.